Iray amin'ireo fiangonana apokalipsy eto Madagasikara ny fiangonana Ambohidratrimo. Iray tamin'ireo zanam-piangonana roa voalohany teo aloha teto Antananarivo niaraka tamin'ny fiangonana apokalipsy Ankenyeny. Miditra amin'ny 420 taona nijoroany ity fiangonana Ambohidratrimo ity. Ny taona 2000 no lasa paroasy izay ahitana fiangonana enina dia Ambohidratrimo, Manakasina, Avaradizoro, Ankenyeny, Andalanomby, Ambohijanahary, Ambohibao. Noho izay fivelarana sy fandrosoan'ny asa izay dia miomana ny anangana trano fivavahana ny fiangonana apokalipsy Ambohidratrimo izay ahitana mpino manodidina ny 500. Trano fivavahana lehibe faharoa ao aorianan'izay kasaina olona eny amin'ny fiangonana Fohibe Ambohimarina. Ny sabotsy heriny teo no tonga nampahery sy namangy ny fiangonana Ambohidratrimo ny komity Fohibe ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara no tarihan'ny ray aman-dreny pasteur Mayola Mivady izay nitsodrano azy ireo amin'ny asa fanorenana ny trano fivavahana. Sabata voalohany iaonantsika dia miarabantsika rehetra zany eto amin'ity fiangonana Ambohidratrimo ity tratry ny taona 1 ary tratry sabata voalohany iaonantsika eto ity. Sady manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika ka dia tonga soantsika ny ity taona 2024 atobony asa atao hoe izay kely nananao aza mietreritra hoe zany asa zany fezao zava fantena ny komity zao nanaovanareo ny fiangonana io itira manontolo teraka le planton atiny zany manao ny cloison rindrina mibriky fotsiny anao dia amin'ny sisiny ray couloir ary lokatra ny farany amin'ny sisiny ray mandoto lokatra amin'ny farany couloir iny dia misy rindrina ohatra ty rindrina tamboho ty zao io zany rindrina principal avy any ivelany dia miditra zany dia ty misy rindrina ty rindrina fiko miditra misy rindrina lavabe koa zany iny dia misy varavarana miditra makafaky zany ny fiangonana dia le rindrina rehetrarehetra ray manontolo ao anatiny eo io efa misy étagère lavabe zany ipetrahan'ny kiraro dia iny couloir iny efa tonga mafarasa tongotra penaka amin'ny daholo ndehilahy aty milany ity vehivavy aty milany ity daholo dia isaky Saivina fa maherin'ny telo arivo ankehitriny no isan'ireo mpino ao amin'ity paroasy Ambohidratrimo ity. Salamo faza manompo Jehova amin'ny fifaliana. Halleluja. Makanesana treny amin'ny fiompiana. Halleluja. Ako fantarao fa Jehova no Andriamanitra. Ny lolona Mahasoava Jacques Paulson no filohan'ny paroasy mitantara ny fiainan'ny fiangonana. Azoko lazaina hoe fiangonana larana faharoa izy teto amin'ny Antananarivo tany amin'ny 2001 any andro zany. Fa izao fotoana izao mivoaka indray zany ny hoe tsodrano amin'ny ray aman-dreny pasteur hoe hanorina le fiangonana. Ny paroasy Ambohidratrimo manokana moa zany dia azoko lazaina ambaretona zany fa kosa ao anatiny fiazakazana. Raha ny zavatra tatra azonay aloha atseto zany hoe ny fiangonana telo izay naorinay tato ato zany dia azo lazaina nisy fakasitrana avy amin'ny Fohibe hoe mijoro ara-dalàna ary mandeha na ny administration na ny rehetrarehetra zany tsy mbola ahitana réclamation atseto nefa lazaina zany tsy milaza tena fa marina izay fa kosa hiezaka tsara trany amin'ny mahaparoasy dia mampapiofana foana dia manome zay tsy efa mety ho ananana eo amin'izay fitantanana sy fitondrana sy famelabelarana sy fampitarana zay ambaindainy ny fanjakan'Andriamanitra izay. Ny lolona Randria Markoto Félix kosa no filohan'ny fiangonana Ambohidratrimo manazava ny amin'ny asa fanorenana. Fiangonana dia lehibe, ahitana fiangonana lehibe eto amin'ny regional Antananarivo izy io zay manaraka ny Ambohimarina satria mirefy eo amin'ny 50 metatra mahery eo ny halavany ary eo amin'ny 20 metatra eo ny sakany. Izany fiangonana orina eo raha ny divina vinavina efa fantatra hoe entina manana an'izay entina manao any amin'ny tanàna izay fiangonana izay dia any any amin'ny 1 milliard mahery efa amizany any any satria le fiangonana zany dia fiangonana manara-penitra na amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina atao amin'izany fiangonana zany. Mitohy ny fanarahanao ny fampianarana boky ny apokalipsy isaky ny alahady amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 eto amin'ny televiziona jery. Zao no nareo mitsodrano ny zanak'Israely
Ta ianao ne Jehova ka iaro anao. Ampamiramira tantaviny aminao ne Jehova ka mira fo aminao. Alala tantaviny aminao ne Jehova. Ka nomenao ny fiadanana.